tsigarikariavana any mitoerana rehetra zay manaraka nyty afatr''andriamanitra ty androany a mba te hizara kely ianao a ny fomba entina anatanjahana zany atao hoe finoana izany miantony dia marobe ny fanontaniana zay apetraky ny olona amitra ary tiako ianao mba tena tsapa tokoa ary mba tena iaina amin'izany atao hoe finoana io le ambarany Hébreu toko faraky amby folo andininy voalohany io zao le vaky ny le teny ao hoe ny finoana dia fatokinany amin'ny zavatra antenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita tiako ianao mba tena handray tsara raha misy penina eo aminao mba raisy tsara reto andala tsoratra masina eny an-dalana iny a zay ho zaraiko aminao satria hitako amin'ny mikasika ny fanontaniana marobe zay apetraka reo a dia hitako hoe tena mbola tsy azony olona loatra le tena miaina ao anatiny zany atao hoe finoana io le ambarany Hébreu a toko faraky amby folo hoe fatokinany amin'ny zavatra antenaina io baiboly ray manontolo ry havana tena milazanao amin'ny anaran'i Jesosy afa tena mila raisina amin'ny finoana io raha fahaizana saina mampahalalana fotsiny no andraisanao ny tenin'io a dia aza gagy ianao raha tsy tena mahita ny herin'Andriamanitra androany mba tena te hizara kely aminao ary tiako mihitsy ianao mba tena apiatra amin'ny fiainanao manokana zao zavatra zaraiko aminao zao a tena zavatra niainako zao ary hitako teny an-dalana teny a nasehon'ny tompo mihitsy ny fahamarinany Jesosy raha tonga tety ambonin'ny tany ry havana dia raha mamaky ianao ny asa rehetrarehetra zay nataon'i Jesosy teo a dia tena nampianatra ny olona izy zany atao hoe ahoana no ahitana ny herin'Andriamanitra ary dia tena teny an-dalana teny izy nitoroteny foana be dia be ny olona tsy nahazo mihitsy nitorotenin'i Jesosy satria tena mila finoana mila fatokiana mila fanehoana ny zavatra tsy hita zay ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra ko anio ianao mangataka anao a sokafo tsara ny sofinao a fa Andriamanitra te anatanjaka anao misy tenin'Andriamanitra zay moa raha manam-potoana anao ny tokantrano any iaho hoe raiso ny an-dalatsoratra masina dia vakeo moramora ngeny amin'ny Ezekela toko fafito amby efapolo any a misy an'ireo zavatra dingany efatra nataon'le anjely tamin'ny Ezekela le nisotona ny Ezekela tao anaty rano dia misy n'izao ny hitanao ao hoe nysoton'le Ezekela izy a dingana voalohany dia hoe hatreny akitrokely le rano faharoa hatreny andohalika fahatelo hatreny ambalahana ary fahaefatra lomano izy misy zavatra ara-panatak'izao ry havana ny tena tian'Andriamanitra tenenina midingana voalohany raha tia hita ny herin'Andriamanitra aloha ianao a eto a tena te hiteny ty mihitsy hoe mila manaiky aloha ianao zao tenin'Andriamanitra hoe raha manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo amin'ny vavanao ianao zay nidingana voalohany raiso amin'ny mpinono zay Jesosy Kristy zay nidingana voalohany ary efa raisinao amin'ny mpinono zay ka tanteraka ao anatinao a inonao dia manomboka eo a le tena hoe fahamarinana zany atao hoe fatokiana ny zavatra antenaina dia manomboka eo amin'izay ianao a tsy kelikely a ny fiainana ara-panahy ry havana tena mila tezaina isan'andro zany no mahatonga an' Jesosy mihitsy ny teny any amin'ny jaona toko fahenina any andininy vadimy amby dimapolo hoe nofoko izy ny tena fihinana mbola tsy azony olona ny dikan'le izy fa ity tenin'Andriamanitra ty jaona toko voalohany eo nahitanao an'izany hoe ary ny teny ty Andriamanitra ilainao ny mihinana ilainao isan'andro mandra-piala anao ito amin'ity tany fantalovana ty raha te hatanjaka amin'izany atao hoe finoana ianao eritrereto nge ry havana rehefa maty Mosesy andeha hitondra fireneny Josoa jereo tsara mibaiko nomen'Andriamanitra rehefa mamaky ny Josoa toko voalohany ianao aza vely hiala eo amin'ny vavanao izy eo ambany masonao mivavanao ity boky ny lalàna ty zany ity tenin'Andriamanitra ty zay nampanoratin'Andriamanitra ny Mosesy aza vely hiala eo am-bavanao eo ambany masonao hitanao amin'izany afatra omen'Andriamanitra efa tany amin'ny andron'ny testamenta teloha hitondra firenena nge noentiny naninona ary angamba ianao mety metraka fanontaniana ko maninona ary tsy resaka fedinana mibaiko nomen'Andriamanitra ny Josoa raha hitondra firenena izy fa maninona ny tenin'Andriamanitra hoe aza vely hiala eo ambany masonao mivavanao ity boky ity
jesosy rehefa tonga tety ambony tany de raha manaraka tsara nio vakio moramora hoy aho taminareo hoe rehefa manam-potoana ianao mba manana tahaka ny kristianina tany bery hitanao amin'ny asan'ny apôstoly toko faraky amby folo zany mandinika ozy ny tenin'andriamanitra isan'andro na marina zany na tsy isan'andro za rehefa tena nandinika riavana ny fiaina kristianina maro de tsy de tena mihinana loatra tsy de tena miainatra mianatra loatra zany atao hoe tenin'andriamanitra zany fa andriamanitra riavana androany izy manaitra kely anao izy androany mba hahatonga anao anana finoana matanjaka ty tenin'andriamanitra ty ilainao iainanao ary enonao isan'andro any amin'ny bokyny romanina toko fahafolo any nahitanao an'izany teny hoe ny finoana de avy amin'ny toroteny ary ny toroteny avy amin'ny tenin'ny kristy ilainao zany miainao zany tenin'andriamanitra zany isan'andro za riavana tena tsoroko anao tsy hoe rehefa am'izao taonako zao ana am'izao mampitoroteny azy zao de hoe angamba fa osy ianao hoe nianatra be asy ny sisa tsy riavana fa tena mila fanazara tena isan'andro am'izany atao hoe finanana tenin'andriamanitra zany ianao zay manaraka ny tiafan'andriamanitra tena tokantrano tiako anao mba tena atsapa mihitsy riavana raha te iaina am'izany atao hoe famarina tenin'andriamanitra zany ianao manaraka zany ilainao mivavaka mba nambarako teto ihany kanefa mbola tiako averina kely aminao satria tena fototra nefa nandray an' jesosy ny olona riavana de averiko indray mate fa misy fanahy masina ao anaty ao io fanahy masina io ao anaty ao miandrenao io zany ange mahatonga ny tenin'andriamanitra riavana miverimberina any amin'ny romanina toko faharoambe folo any le hoe miova ny fanavozana ny saina mba fantatra ao mahatonga an'andriamanitra am'teny zany io saitsika io riavana raha tsy ny fanahy masina sy ny tenin'andriamanitra ny manavao an'io isan'andro aza gagy ianao raha ohatra be dehibe ny zavatra korotana tsika nge riavana isan'andro manatrika zavatra sarotra mandra-piala eto amin'ity tany fandalovana ity de zany ny anomezan'andriamanitra ireo teny ireo jesosy moa araka nambarako taminao io aho tao anatin'izay telo taona zay de nampianatra ny mpianatra izy jerevo tsara telo taona aloha de rehefa vita am'izay niakatra ho any an-danitra izy de voalaza ny tenin'andriamanitra mihitsy hoe mila mifanazatra mizatra tsara io tenin'andriamanitra io mizatra tsara miresaka amin'io fanahy masina io ianao mba hatonga anao hanana hery mandra-pialanao eto amin'ity tany fandalovana ety ny fiainantsika isan'andro ravana tsarovo zay indrindra fa fanandray an' jesosy ianao ilainao ny tena manao dingam-pinoana isan'andro eo mizavatra zay atao rehetra hitanao le tenin'i jesosy manao hoe ety am'izao tontolo zao izy natanao fahoriana nefa matoky za io fa nandresy zao tontolo zao firmono kristianina riavana mametraka fanontaniana eny an-dalana eny maninona efa mba kristianina ihany maninona fa mba nandray an' jesosy izy ny sasany kanefa mbola tsy tena mahita tsara ny herin'andriamanitra averiko tsara le dingana efatra leo amin'ny ezekela 47 iny aza mijanona fotsiny ianao am'izany atao hoe akitrokely be dehibe ny olona riavana rehefa hoe nandray an' jesosy de zao ohatrany hoe ampy zay tsy riavana tena milaza anao matovy voasoratra ao mihitsy le hoe ary de nysitoniny le anjelindreo mandeha ezekela de nikisaka hatrany amin'ny hoe voalohany indrindra kitrokely de andoalika inona moa ny tena le hevitry le hoe andoalika sy le hoe ambalahana ary le hoe feno resaka fitaizam-panahy io raha lasy arabavy resaka fitaizam-panahy isan'andro aza miandro fotsiny ianao miprograma any am-piangonana marina fa ilainy zany fa zao fotsiny atoroko anao tsy ampy zany tsy ampy fa ianao manokana manana mihitsy ianao fanazara tena niatiny am'izany atao hoe zava-panahy zany ry havana vavaka ny vavaka misy karazany voalazany tenin'andriamanitra ao ny vavaka fifadikanina ilainao zany aza mieritreritra ianao fa hoe ry mosesiany ny tokony anao an'izany
ry petera ny tokony anao an'izany re tsia voalaza ny tenin'andriamanitra fa misy karazana devoly a tsy nivoaka ozy raha tsy amin'ny alalan'ny fifadikanina sy ny vavaka voalaza voasoratra zany de mila fanazara-teny ianao am'izany atao hoe fifadikanina zany manaiky ah hoe ah hoe mety tsy havitan'izany 7 andro sy 7 alina angamby ianao fa ilainao ny manazatra tenanao za mafantatra olona tena atoroko anao a vehivavy eritaona fotsiny izy teto Madagasikara tena tsaroko ny ahen'ny tenin'andriamanitra tahak'izao izy de lasa fekite tany ampitan-dranomasina tany fa nena moa zay tany de fampiresaka ohatran'izao zay menadaka ahoana ho ny tena mampatanjaka ny finoanao de reny zavatra fampianarana ny zaraina roa tany Madagasikara reny ozy ny tena nampiariko tamin'ny fiainako de zao za hitanao zao ary tena tsy afeniko anao a zay manaraka ny tiafatr'andriamanitra ty fa zany olona zany amitsika am'resaka zao tena mbola hitako mihitsy manana tanjaka raha-panahy vehivavy io a ary tena mbola manana n'izany fanazara-tena hoe mihinana tenin'andriamanitra isan'andro miainy tenin'andriamanitra isan'andro mampiasa n'izany atao hoe inavo re zavatra tena tokony ho ataon'ny mpino mandra-piala eto am'ty tany fandalovana ity ary zay ny tena mahatonga mizaran'izao ianao zay manaraka ny tiafatr'andriamanitra ty androany a tiako anao mba tena tanjaka riavana fa tena azo atao mihitsy zao zao tsika eto am'ty firenena malagasy ty andany zavatsaro tsika jereko nge ny tenin' Jesosy averiko indray mandeha le tenin' Jesosy le hoe ety am'izao tontolo zao ny ahitanareo fahoriana ho avy nge zao hoe memafy nge ny fahoriana e zao mandeha ny resaka am'izao fotoana zao hoe miakatra mividy mpiainane sy ny sisa tsy intsovy ozy Jesosy ny voromanidina zany nge riavana mila iainanao zany tenin'andriamanitra zany e iainanao zany fa ahoana nefa ny azahoanao miaina am'izany raha tsy mizatra aloha ianao mihinana isan'andro mizatra ianao mivavaka ndreny mo mety tsy mazava amin'ny olona koa ngamba le vavaka teny le voalazan'i Jesosy hoe imiloko atoko 7 andininy voalohany hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka na za koa aloha tamin'ny voalohany mety tsy azoko mihitsy le izy hoe ahoana zany hoe tena tsy mety zany hoe tena mila fifandraisana tena en permanence ozy ny teny frantsay rehefa tena endalana tena ry ava nangataka mihitsy tena hitako mihitsy hoe tena marina zany fa zao le fanahy masina atao anatsika ato zany a ao le Andriamanitra mila resahana amin'ny zavatra zay ataonao rehetrarehetra inona ny zavatra ataonao isan'andro de mila mizatra ianao a miresaka amin'io fanahy masin'Andriamanitra io fa ny problema atsika zanak'olombelona nge ry havana ary na de ataoko hoe nandray an' Jesosy aza ny sasany mbola tena hoe ohatrany tsy tena mazava amin'ny olona mihitsy zany vavaka zany fa tena toroko anao ry havana fifandraisana amin'ny fanahy masina ao anaty io mila mizatra miresaka amin'ny fanahy masina io ianao zany nge ry havana voasoratra e zany na tonga an' Jesosy nandefa niny mihitsy hoe mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy miala tsy tonga ty aminareo ny mpananatra iza le mpananatra ny fanahy masina be dehibe tsika ry havana mety manaraka ny tiafatr'Andriamanitra ty a zao ny ataoko anao mino hafa mba te hahita herin'Andriamanitra ianao te handresy an'ireo fakam-panahy reo anao te handresy ny aretiny ianao toromarika ameko anao te izao amin'ny finanana tenin'Andriamanitra isan'andro aloha ny tenanao te izao fa matoa Andriamanitra nametraka an'izany hoe nofoko ny tena finana zany hoe ty ty tenin'Andriamanitra ty tianao tenenina de taterao arabaky teny tahaka ny finananao hanina taterao arabaky teny ny finananao hanina i tenin'Andriamanitra io nge ravana rehefa tonga ao anaty ozy ny soratra masina any amin'ny Hebreo toko 12 hoe sady velona io a maranitra noho ny sabatra roa alely io zany io tenin'Andriamanitra io ary zay namporisehako anao manana aina io tenin'Andriamanitra satria Andriamanitra io be dehibe nge ny olona tsy mino an'izany ry havana fa ianao androany mila mino an'izany zay ny finoana fahatokina ny tenin'Andriamanitra zaro am'izay ny fiainanao fahatokinany amin'ny zavatra ny tena ina ozy fanehoana ny zavatra tsy hita fa satria maranitra ary velona i tenin'Andriamanitra io kamby ianao miara-manaiky ry havana fa zao ao anatin'ny saitsika nge be dehibe ny zavatra tena manahirany raisy ty tenin'Andriamanitra anankiray ty resahako aminao ao amin'ny Romanina toko 2 hoe 12 hoe
miova ny fanavaozana ny saina zay ny hitanao manina moa ny tenin'andriamanitra ry havana amin'ny teny zany hoe miova ny fanavaozana ny saina tsika nge ry havana tena toroko anao ny olona anankiray raha mbola tsy nandray an' Jesosy Kristy ho tompo zany hoe velona ao anaty de mazava fa io saina io nohatra ny baiko de mino ao fa mba mpamaky tantara ianao ary jereo nge ry havanao ny zavatra fikarohana nataon'ny zanak'olombelona am'izao fotoana zao inona moa ny zavatra tsy efa hitany hoe mba hitany zanak'olombelona am'izao fotoana zao fa mbola mikariko izy mbola mitady fanafody zany atao hoe ahoana ny fanafohana ny fahafatesany zany tsy mahafoana ny zany ianao satria Andriamanitra nefa nyteny hoe amin'ny ora zay nananao anio izy tamin'ny razambe tsika Damaseva de ho faty ianao Andriamanitra miteny zany androany tian'Andriamanitra ianao mba tena andova am'izao fahavelomana zao nge ry havana araraoty zany fanamasiny zany am'izao fahavelomanao zao sady ty ambonin'ny tany ianao manomboka mahita ny herin'Andriamanitra rehefa tonga amin'ny fotoana ialanao eto andova ny fiainana mandrakizay ianao sarobidy zany fanambaran'Andriamanitra zany napetrak'Andriamanitra eo ambany masotsika ry havana io Baiboly io be deabe ny olona tsy mino an'io fa zao ny ataoko aminao androany manana fanetretena eo anatreny io tenin'Andriamanitra io tsy mahafoana an'io intsony isika ao anao izy Jesosy zao tontolo zao nge ozy ho levone fa ny teniko tsy mba ho levona androany ianao melohany amaranako ny ty afatr'Andriamanitra ty androany tiako ianao mba tena hiakatra kely ny finoanao raha ohatra teo kitro kely ianao androany nanomboka ny enao ty tenin'Andriamanitra ty tiako hiakatra kely ny finoanao mba ohatrany hoe mba miakatra teo andohalika manomboka androany ary ho fotsiny reo dingana vitsivitsy nambarako taminao teo hoe mila mizatra mivavaka isan'andro ny vavaka ry havana tsy vitany hoe tsy maintsy miteny koa ty vavy ty fa ao anaty eritreritra ao koa nge ry havana afaka miresaka am'izany atao hoe fanamasiny zany ianao ao anatin'ny eritreritra ao any am-pandriana satria tsy maharesy an'ireo zavatra be deabe hitany masonao ianao matoa Andriamanitra miteny zany hoe miova ny fanavaozana ny saina io amin'ny Romanina toko 12:12 io amin'ny fanavaozana ny saina amataranareo izy ny sitrapon'Andriamanitra mikaroka ny sitrapon'Andriamanitra manko ny olona maro am'izay fotoana zay kanefa le saina tsy mety manaiky mihitsy le fahamarinany tenin'Andriamanitra fa androany ianao manana fanetretena nge tena manory lalana anao manana fanetretena hoe tompo tena mifona aminao aloha fa atao anatin'izay fotoana maro mba nomenao azay tena be deabe ny zavatra tena nanahirana ny fiainako fa anomboka androany mba ezaka hanatanteraka an'izany teninao zany mba tena atonga anao atonga tena mba hoe ahita ny herinao voninahitra ho isan'andro isan'andro raha marary ianao mihainao an'ity tenin'Andriamanitra ty jerevo nge ry havana ro marary be deabe ao anatin'ny soratra masina tamin'ny andron'i Jesosy jerevo nge reo de ho hitanao ary tamin'ny andron'i Jesosy efa nambarako ihany fa be deabe nge ry havana saika ny olona tsotsotra ny tena mahita n'le herin'Andriamanitra ianao androany mila manetry tena eo anatreny io tenin'Andriamanitra io raha saina fotsiny no anakaranao no tenin'Andriamanitra io sahirana ianao fa mila finoana avy amin'ny fanamasina ianao fanomezana nge io io finoana inge lazay ny tenin'Andriamanitra fa fanomezana io le ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Efesanina toko 2 hoe finoanana fanomezana nanomezana anareo ny finoana io tsy avy aminareo zany ozy fanomezana avy amin'Andriamanitra androany tian'Andriamanitra mba hiakatra ny finoanao manoloana an'ireo zavatsarotra be deabe isan'andro atrehanao mino fa izay afatr'Andriamanitra androany zay raha ekenao ary akatoavinao tahaka nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra hitanao amin'ny soratra masina anovanao Andriamanitra atonga anao ho fitaovana tsara eo am-pelantanana ianao mijoro vavolombelona aminao an'izany ary manambara sy manezingizina an'izany aminao fa tena mba tsy nafantatra an'izany koa tamin'ny voalohany be deabe ny zavatra tsy fantatro mikasika ny tenin'Andriamanitra eo fa rehefa nanaraka ny toro lalana zay voalaza tsotra ao anatin'ny Baiboly de tena nahita zavatra be deabe teny an-dalana tena raha hatramintsika miresaka zao tena tiako mihitsy ianao tena hiaina amin'izany satria zavatra tena niainako zao zavatra toriko aminao zao amarana nyty afatr'Andriamanitra ty amarana nyty afatr'Andriamanitra ty androany
tiako anao ry havana mba tena raha ny tonkatrano any aondreo ampanetretena ny lohanao fa hivavaka ho anao mba tonga anao tena tsapa ary manana fanetretenao anatin'ny vavaka hoe tompo manomboka androany mba hanao dingana vaovao eo aminao hanao dingana vaovao mba azahoako marina amiko mihitsy le voalazan'i Jesosy hoe ety amin'izao tontolo izao izy nahitanareo fahoriana nefa matoky mba atoky ny Jesosy araka ny teniny manomboka androany satria ianao nefa nandresy an'izao tontolo izao mba ho anisan'ny mpandresy koa manomboka androany satria marina mandrakariva ny teninao hivavaka raha tenena tsotra ny any tokantrano any ianao hoe Jesosy hoe midira atao anatiko ianao midira atao anatiko ianao roka ny ranao anadio ny foko anadio ny fahotako rehetra anadioko ny fieritreretako mba hananako fanetretena hahitako ny herinao isan'andro mandra-pialako eto amin'ity tany fandalovana ity ary mba tonga akoho ny ray andro any mba hijoro vavolombelona mba hanaparitaka ny filazan'ny tsaranao tsy eto amin'ity ankonako ty ihany fa hatrany amin'ny farany tany misaotra anao Jesosy tompo misaotra ny amin'ny tana maherinao fa tsy miovy ianao omaly anio ary mandrakizay amen.